Anisan'ny vaovao nanintona ny sainy maro ihany koa ny fahatapahan'ny karaman'ireo mpiasam-panjakana sasatsasany tamin'ity volana Desambra ity. Ny volana Desambra nefa dia volana isian'ny fandaniana ao an-tokantrano ao satria dia vanim-potoanan'ny fety nanapa-kevitra ny andray andraikitra ny SSM sy ny SMM manoloana izay tranga izay. Nanatanteraka fihaonana tamin'ny SSM sy ny SMM ny tompona andraikitra teo anivon'ny ministera misahana amin'ny fitantanam-bola sy ny teti-bola androany. Tena Antaninarenina no nanaovana izany ary ny resaka ny famerenana ireo karaman'ireo mpiasam-panjakana izay tapaka no antony dia. Nanazava Claude Raharivoatra, filoha lefitry ny SSM, fa nanome tokony teo anivon'ity ministera ity ny amerenana ny karama tapaka amin'ny zoma farafahatarany. Manome toky izy fa tsy maintsy miverina hatramin'ny zoma. Efa ny atsasa amin'ny mahery zany zao no miverina tamin'ireo le 2,707 tapaka. 5,000 eo zany zao nefa miverina dia 4,000 sisa dia miverina io hatramin'ny zoma. Nanazava fa ny Hery Soerinaivo, filohan'ny SMM, fa misy ireo taratasy mila karakaraina mba hamerenana ny karama. Misy olona lavitra nefa sady tsy manana sarandalana hiakarana tendrenivohitra. Misy olona kely any eny anivon'ny toerana izay lavitra ivelan'ny renivohitra satria tsy afaka manao ny taratasiny zareo ny mpiasam-panjakana sasany noho ny tsy maha eo an-toerana ny fanaovana an'ireo taratasy anaovana régularisation. Nentinay tamin'ny zareo izay olan'izay fa tsy tanay moa iny ny vahaolana fa efa misy ny fivorian'ny DRH izay natao tamin'ny larobia teo ka nanaovana izay fandaminana izay. Inona fa ilamina ity olana mitranga ity amin'izao akatoko ny fety faran'ny taona izao.